Mbola amin'izay resaka fividianana azy ihany dia nilaza androany filohan'ny fikambanana etsika ny tanora tia tandrazana ny HTT fa tsy vahaolana ny fanatanterana ny fitsapahakevim-bahoaka ho an'ny lalam-panorenana. Ny fanajana ny lalàna misy ary ny firosoana amin'ny fividianana no tokony hatrehana, hoy ny dokotera Rarisaina Hery. Tsy vahaolana ny fanatanterana fitsapahakevim-bahoaka ho an'ny fanovana lalam-panorenana fa ny fanajana ny lalàna misy ary ny firosoana amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny 2024 no tokony hatrehana araka ny hevitra ny dokotera Rarisaina Hery, filohan'ny fikambanana etsika ny tanora tia tandrazana ny HTT. Faharoa ho an'ny antemerana koa dia manomboka miriny rapitso. Dikan'izany efa tokony efa ela be zany efa tafipetraka tao volavolan-dalàna zany. Amiko zany ohatrany hoe fanelingelenana fotsiny. Io koa zany tsika rehefa nao fifidianana dia tokony mba hoe fifidianana na hoe élection apaisée zany dia avitsika na avant na pendant na après, fa tsy anao mpitondra zay no miezaka manakorotana olona amin'ny resaka fifidianana. Rehefa zay voasoratra ny lalam-panorenana hoe tapitra amin'ny 25 janvier 2019 efa tsy anao ntsony eo dia ekeo zay. Ny vola hiverina lanina amin'ny fitsapahakevim-bahoaka ho an'ny lalam-panorenana dia tokony harotsaka amin'ny ady amin'ny pesta izay mamely amin'izao fotoana izao. Tokony misy cellule ray mazava mihitsy ivondrona ny rehetrarehetra hiadina amin'ny pesta satria fa manompo raha mijerytsika androany ny atotanisa avoakan'ny OMS androany maly tena miorokoditra ny ianao fa tsy voafeny mpitondra, tsy voafeny tompona andraikitra, tsy manana zany izy stratégie mazava idivana amin'izany pesta zany fa mionona amin'ny fotsiny hoe fotoanan'ny pesta zao fotoana zao tsy zany tsy andro fa mametrano stratégie mazava iarahany be sy ny maro mandray andraikitra mba hiadina amin'izay pesta zay. Nao zany resaka pesta ndresana eto any amin'ny fokotany anao mandeha mila ampandraisana andraikitra fokotany tsy atompoko aza politisenao zany pesta io. Raha mbola resaka fokotany io indray mbola diso ny adevitra zay tia ny mpitondra apetraka hoe ny fokotany ampidiro anatina constitution hoe tia anova le constitution zany. Fahitako azy karazany hoe nao zany akana fon'ny vahoaka fotsiny ampidiro anatin'ny constitution le fokotany mba zahoany fokon'olona mandray andraikitra bebe kokoa amin'ny fampandrosoana. Tsy rehefa nao mpitondra tsy manana volonté amin'ny ampandrosoana zany firenena zany na ataonao aizy fokotany io na ataonao aizy fokotany io tsy izy foana fampandrosoana. Iarahan'ny rehetra ny ady amin'ny pesta ary tokony hisy ny paikady mahomby apetraky ny fanjakana, hoy ny dokotera Rarisaina Hery.